amin'ny fifalianandray ary miarabako antsika rehetra amin'ny anarana mafinaritra i Jesosy Kristy dia fa miarabantsika rehetra ihany koa satria nahatratra ny andro Noely izay tena andro mahafinaritra ho antsika kristiana, ho antsika zanak'Andriamanitra satria fotoana atsiarovantsika ny nidinan Jesosy Kristy tetỳ ambony tany mba hamonjy antsika olombelona, zanak'olombelona mba hananantsika fiainana mandrakizay rehefa matytsika fa no mbola velona zao dia efa afaka iaina sady an'izany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany tsika. Nanahoana krismasinao? Nanahoana ny Noelinao? Mahafinaritra? Nahazo cadeau ianao? Nanao fety ve ianao? Tena mahafinaritra be zany rehetrarehetra zany tena tsara be. Mety tsy nahazo cadeau ihany koa ve ianao? Tsy manino zany, tsika efa nianatra fa Jesosy Kristy le tena cadeau atsika. Jesosy Kristy le cadeau men'Andriamanitra atsika dia rehefa ao am-pontsika Jesosy zay ny tena tsara indrindra ary zay ny tena fahasambarana indrindra manana ny Jesosy ao anaty. Sa indrindra no tiako resahana anao n'ity tantara anankiray ity. Nisy mpivady zay zany dia zareo nampalahelo satria nanino tsy mba niteraka mihitsy ry zareo. Dia nangataka zaza tamin'Andriamanitra zareo mba hiteraka satria tsy afaka niteraka mihitsy ry zareo. Dia nitalao tamin'Andriamanitra zareo hoe mba hanana zanaka. Tonga amin'ny fotoana anankiray teny valian'Andriamanitra mivavaka izy ireo dia niteraka ry zareo dia nahazo zaza zareo. Tena faly be ry zareo fa afaka niteraka rehefa niady zaza nandritra ny taona maro. Dia izao no nataony zareo. Nanasa olona be deaibe zareo dia hanao fety ry zareo satria nazaza dia niteraka ry zareo dia nanao fety be mihitsy ry zareo zany dia nanasa olona be deaibe mihitsy ry zareo. Dia tonga le fotoana nanaovana an'le fety zany dia napetraka tao anaty berceau, tao anatin'ny fatorian'ny zazakely le zazakely. Dia zavatra nitranga lasa daholo ny olona tonga zay nasaina rehetrarehetra nitondra cadeau. Tondra cadeau ho an'ny zareo. Ny sasany kilalao, ny sasany akanjo, sasany zavatra be deaibe mihitsy dia ndraisina zany cadeau satria betsaka ny sotra betsaka. Dia ny cadeau rehetrarehetra ozy nareo nataony teo ambonin'le berceau dia tsy hita dia takona tao le zaza. Efa le zaza kely nampatoriana tao amin'le berceau dia tototry ny cadeau tao le zaza kely. Dia rehefa tototry ny cadeau tao le zaza kely tsy hitan'le ray aman-dreniny akory fa zareo mbola sahirana nandray cadeau, sahirana nandray olona, sahirana nampisakafo an'le olona. Tena faly be ry zareo fa ny zavatra tsy fantana tototra tao anatin'ny cadeau le zaza kely, le tena cadeau azony zareo. Inona ny zavatra nitranga ozy ianao? Maty tao le zaza kely. Maty tao le zazakely tototry ny cadeau tao izy. Fa moa ve tsy zany koa ny ainantsika amin'izao fotoana izao? Variana amin'le cadeau ivelany rehetrarehetratsika dia mahazo ny zavatra ivelany rehetrarehetra dia lay tena cadeau, lay tena fanomezana indray no adino dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy indray no adino dia tototry ny fanomezana, tototry ny zavatra rehetrarehetra tsy hita tsony ny maha krismasy sy lay Jesosy Kristy lay tena fanomezana. Androany dia hanamafy anao aoka tsy ho tototry ny zavatra rehetrarehetra mety cadeau zavatra mafinaritra maso mafinaritra antsika Jesosy Kristy. Fa velao Jesosy Kristy azo aina amin'ny fiainantsika mba tena iainantsika ho eo anelantsika Jesosy Kristy fa tsy ho tototry ny zavatra mety rehetrarehetra manodidina antsika. Eny ary mino fa nafinaritra anao nandray milesina ara-panandray androany mba ahafahantsika miaina tsara miaraka amin'ny Jesosy ange miantony anarantsika an'izany rehetrarehetra zany ary mba tsy ho hanadinoantsika ny Jesosy miantony hamerimberenana an'izany lesona zany satria tsika olombelona mora manadino dia ampatsahivina foana fa Jesosy Kristy no tena cadeau. Eny ary hiatrika ny farany taona indray tsika tsy ho ela, hiatrika amin'ny fetin'ny réveillon, hiatrika amin'ny fetin'ny taom-baovao, handray taom-baovao tsika. Azadino fa Jesosy Kristy no tena fiainana. Azadino, aza variana amin'ny fety, aza variana amin'ny zavatra rehetrarehetra hita maso fa izao Jesosy Kristy le tena cadeau andao
tena iainantsika no miaraka amin' jesosy dia nisaotra antsika rehetra afaka miaraka sy miendray androany a ho tahian'andriamanitra dia manaova fety sambatra miaraka amin' jesosy tahian'andriamanitra daholo.